Fa handrembava mikasika ny taranja baolina kitra kosa baolina kitra no hanomezantsika ity fandarana ity mbola lany tantana ny ligna Analamanga indray ho an'izay taranja izay mandritra ny efa-taona manaraka Entso Rakotoarimanana fantatra amin'ny anarana hoe Tota miaraka amin'ny ekipan'izany izany dia taorian'ny fanatanterahana ny fifidianana izay natao tany Karion tamin'ny omaly sabotsy maraina izy ity section 2 tamin'ireo 10 misy amin'izao fotoan'izao no mbola nametraka ny fitokisany tamin'ity filohan Analamanga teo aloha ity na izany nefa dia nisy adran'olona ihany ity fitaovam-pifidianana ity araka ny fantatra tsy nanaiky ny fomba fanatanterahana ny fampelezan-kevitra tokoa mantsy ireo kandida telo afaka dia nivoaka ny efitrano fifidianana nandritra an'izay omaly sabotsy maraina izay androso ihany nefa ny lazabato ary dia Andriamatoa Entso Rakotoarimanana izay ihany no voafidy hitantana ity ligna Analamanga ho an'ny taranja baolina kitra ity. Mbola baolina kitra ihany koa no resahana manaraka anisan'ny vaovao songadina ihany koa tamin'izao farany herinandro izao ny fifaninanana tournoi mahery 13 araka izany anaran'izany dia ny fandarana mahery no nikarakara ity fifaninanana ity ka raha ho an'ny baolina kitra aloha lalaovan'olona fito dia ekipa 17 no nisoratra anarana nandray anjara ary dia ny ekipa Andravoahangy-Tsena no nibatany Amboarabe tamin'izay fifaninanana izay. Fahombiazana tanteraka ny andiany voalohan'ny tournoi mahery izay notanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny SK Antanimena omaly tontolon'ny andro. Ekipa 17 samy avy eto amin'ny boriboritany fahatelo avokoa no nandray anjara tamin'ity fifaninanana baolina kitra ho an'olona fito ity. Mialohan'ny fifaninanana dia tonga nanotrana sy nakahery ireo mpandray anjara ny filotale generalin'ny Orinasa Matv no sady kandida solombavam-bahoaka ho an'ny boriboritany fahatelo ihany koa Andriamatoa Fredy Andremelo Rajofera fantatra amin'ny anarana hoe Dado nandritra ny fandraisan'ny fitenenana no nanambarany tamin'ireo mpandray anjara ny fampanjakana hatrany ny toe-tsaina sportif na ny fair play. Malahoana daolina hoe ny any angatahako aminareo fotsiny fair play tsy misy mifamely ambony terrain ataovy tsara ny jeu aza tapahana ny ekipako satria izay tsy afaka miasa reo amin'ny latsinainy raha tapahanareo ny genoany. Fair play zany tadiaviko dia ataovy tsara ny jeu anareo fa miveriny eto zay anolotra an'izay le coupy sy ny maillot an'izay maresy zay Masque daholo dia que le meilleur gagne zany Yan angatahako aminareo fotsiny fair play tsy misy mifamely. Fair play Ny ekipan'ny Fokontany Andravoahangy-Tsena ary ireto manao akanjo mavo amin'ny sary reto no nandrobaka ny amboara lehibe natolotry ny kandida Dado sy ny fandarana mahery tamin'izany rehefa nandresy ny ekipan'ny SK Foot izy ireo nandritra ny lalao famaranana. Numéro 30 Dado tamin'ny fanakanan'ny tir au but 4-3 vatavavoaka ny ekipa Andravoahangy-Tsena izay rehefa nisaraka atsala ronono rotota tao anatin'ny fotoana ara-dalàna. Afa-po ny mpandray anjara rehetra ary samy mangetaeta ny tohizan'ny fifaninanana tahaka izao. Nafinaritra fa io moa samy manana ny vitany, misy ny maresy, misy ny resy dia tondro tany amin'ny salamo le vitany nefa hoe aty aminay le izy ka
sansao anazy le izy aloha tsy akoatrany hoe nareo anisan'ny hoe sogadina tamin'ny nandritran'ny éliminatoire 2000 tena nanjaka nareo mihitsy le izy nanahoana vao nanomboka nefa finale dia vasahirany nareo ohatrany hoe amin'ny mahafinalina anazy zany tsy maintsy miezaka ny adversaire dia ny tena koa moa zany miezaka hatrany fa io moa vokatra izy nazo an'le victoire na miezaka tsy ambolohany azy zay isan'ny karakara nanoana n'ity lalao-tsika ity ny candidat d'ado inona ny andrasanareo aminy ny rasany aminy zany dia fitohizany ohatran'izao e dia ny fifanampiana ho an'ny tanora izy zay fanatanjahantena moa zany fa matoky zay fa enina zany surtout moa zay aty amin'ny club ohatran'izao sy ny fokotany dia manantena anazy fa mahafinaritra le fikarakarana nafinaritra le fikarakarana sady izay manoana amin'ny président d'ado dia nafinaritra sorana betsaka ny mpikarakara resy atao ma-tv nahoana fahitanao an'le lalao baolina nahazo nareo nahazo ara-piralaina aloha ny lalao izay nataonay tety nahazo nay raha famarana tena tsara mihitsy aloha le fanohanany fanaovana an'le i président d'ado an'le football kitra sy ny tanoranao fanatanjahantena nareo no nahazo an'le izy nanahoana fahitanao tamin'ny ankapobeny le lalao le lalao mafimafy aloha ny adversaire sady le lalao zany nandeha aplat iny le lalao tsy ny salasala kosa ny candidat d'ado fa dia nanome toky sady ireo mpandrinjara fa hotohizana ny fifaninanana ary ampandraisana anjara avokoa ireo fokotany 7 ao anatin'izay boriboritany fahatelo zay ny ekipan'ny ma-tv kosa moa no nahazo ny ambara fair play tamin'ity fifaninanana ity lalao telo no finandraisany anjara nandritra ny fifanitsanana ka farisena roa sy ady sahala iray no azony tamin'izany Ny ekipa farany nahazo ny fair play dia ny ekipan'ny efa nandinika dia ny ekipan'ny ma-tv na dia resy niakatra kanja avokoa ireo mpanao gazety izay ahitanandry Marc Antoine na ireo mpakasary na ahitanandry Mamra Samuel sy ry Tsirako Arson atao ihany koa ireo teknisiana izay tarihan'ny lehibe ny Rado Arson sy Rodin Latsimbazafy manana traikefa ny mpilalao ny ma-tv saingy efa eo amin'ny hena hoety manatanteraka ny asa no olana samy nahazo lesina ny tsirairay tamin'ity lalao ity ary dia samy nanao fanamaiky io fa dia anao tsaratsara koa amin'ny andiana manaraka amin'ny tournoi mahery